Iverenantsika aveo izay tontolony tsy fandriampahalemana izay fa taorian'ny fivoriambe notanterahan'ireo mpikambana mandrafitra ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana omaly dia tapaka fa haverina amin'ny 17 volana meo avy izao ny fifidianana solombavambahoaka amina distrika 4 eto Madagasikara. Ny 17 volana meo avy izao no tanterahana ny fifidianana solombavambahoaka ao amin'ny distrikan'ny Marovoay, Ambanja, Sainte-Marie ary Beltsirbina. Izay no tapaky ny fivoriamben'ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny Cenit omaly tolakandro. Nandritra ny valandresaka an-tarobiny fanaovana tamin'ny Andriamatoa Fandrakotondrazaka. Papaka teny'ity vaomiery ity dia tsy hisy ny fisokafan'ny fametrahana notanteratasy filatsahana ho kandida satria ny fifidianana ihany no haverina ary mbola ireo kandida ny fanandrina tamin'ny 20 volana Desambra 2024 ihany no hifaninana amin'io fifidianana amin'ny 30 Mey io. Torak'izany ihany koa ny nambarany mahakasika ny lisam-pifidianana, izany hoe ny lisam-pifidianana izay nampiasain'ireo fari-pifidianana 4 ireo tamin'ny fifidianana tamin'ny taon-dasa no ampiasaina amin'io 30 Mey io. Isy arak'izany hoy ny nambaran'ny mpampaka tenin'ny Cenit ny fandefasana io fanapahan-kevitra io eny anivon'ny governemanta entina indrindra namafisana io daty io ary ampiantsoan'ny governemanta ny fidy amin'ireo fari-piadidiana 4 ireo.